miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny zoma fa 7 volana novembre 7 ity ao anatin'ny fandarana resabe inareo eny atokantrano izay mijery amin'ity alina ity anisan'ny resantsika androany ny momba ny sambo izay entina hitsaboana ireo mararomaro eto Madagasikara ny sambo Mercy Ship zay zany zay indrindra no nanasanay an'ity androany ity any Andriamatoa Razafy Ndriantsoa Zoery mpanolontsaina ny Premier Ministre ary Andriamatoa Juliana Ratovison izay mpanolontsaina ihany koa ny Premier Ministre nareo mianadamo no miandraikitra nyity tetikasa izay entina hitsaboana olona eny Toamasina ety efa tonga any toerana moa ny sambo ankehitriny tataky ny ahoana moa ny zoro atsika na tongavana amin'izay fahatongavany sambo Mercy Ship eto Madagasikara. Dia mbola fanimaraaba atsika vahoaka malagasy izay manaraka ny televisionna Ma-TV. Raha resahana ny mahakasika ny sambo Mercy Ships dia araka fantatritsika fa tamin'ny 25 volana Oktobra no tonga teto amin'ny seran'Antsambon'ny Toamasina io sambo Mercy Ships io. Ny tantara nahatongavany io sambo teto Madagasikara dia izay isaorantsika any filohan'ny Repoblika sy ny ministry ny fahasalamana izay Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta noho ny fanasana izy ireo an'izay sambo Mercy Ships ho tonga eto Madagasikara izay. Na dia teo azany hoe efa nisy programa izay efa voaomana zany zany sambo Mercy Ships zany ho any toeran-kafa dia noho ny fandraisan'izy ireo ny fanasana vety amin'ny gouvernemanta malagasy dia namaly ny antso izy ireo ka tonga eto Madagasikara. Mijanona 7 volana eto Madagasikara ny sambo Mercy Ships ary anao fandidina maimaim-poana izy io. Zany hoe ity sambo ity zany dia azotsika lazaina hoe bateau hôpital na ihany koa hoe bateau chirurgie ka fandidina no ataon'izany sambo zany eto Madagasikara. Misy platsaka tsitrapo miisa 700 ny ao anatin'io sambo io, ao ny dokotera, ao ny infirmière ary ao ihany koa ireo platsaka tsitrapo hafa izay manampy. Ary eo amin'ny arivo eo ny platsaka tsitrapo izay mifamezivezy ao amin'io sambo io ka 70 ny nationalité an'ny olona izay miasa ao amin'io sambo io. Mety antantsika hoe manahoana ny malagasy amin'izany firotsahana tsitrapo miasa ao amin'ny sambo Mercy Ships izay dia misy malagasy 520 miasa ao amin'io sambo Mercy Ships io. Dia ilaza dia ampafantatra hoe ohatrany ahoana moa ny ao anatiny izany sambo Mercy Ships izany raha resaka fitsaboana resantsika dia misy ao salle d'opération anankienina, misy ao salle de réveil anankiray dia misy ihany koa salle de soins intensifs dia misy salle maromaro izay andraisana antsika marary izay miisa eo amin'ny 770 isa eo. Zay ny andinindiny makasika an'izay tataky ny ahoana kosa nefa ny fomba ahafahany hoe malagasy mahazo tombotsoa amin'izay fitsaboana maimaim-poana zay. Misaotranao namanam-ponao gazety marika ary faly mamerina ny fiarabana ho an'ny mpijery ny fahitalavitra Ma-TV sy ny vahoaka malagasy. Marina tokoa ny fanontaniana hoe tahakitahaky ny ahoana ny fandehany mizara maromaro zany ny ataoko hoe ny etape dingana atrehana mahakasika an'izay fandidiana izay. Eo aloha zany ny fifantenana na sélection. Tsara ho fantatsika aloha fa hijanona 7 vola araka ny lazain'ny mpanolontsaina Juliana teo eto Madagasikara ilay navire hôpital ao Toamasina izy io no miantsona. Amin'izao fotoana zao tsika miteny zao dia ny mponina ao Toamasina no mahazo ny tombotsoa voalohany mazava ho azy fa efa nanomboka tamin'ny 7 volana Novambra io fifantenana io ary ao amin'ny hôpitaly manara-penitra ao Amorafeno no ataony fifantenana. Ao anatin'izany mizara anankiolona fifantenana misy le mbavahady tsara ho azavaiko rehefa avy eo inona daholo le karazana aretina raisin'ny Mercy Ships sy ny ekipany zany ao amin'ilay fitsaboana. Eo mbavahady no ataony fifantenana eo amin'ny hôpitaly manara-penitra ao Toamasina zany. Eo zany dia efa misy ny
olona mety tsy voaray satria tsy mifanaraka amin'ny fandidiana zay afaka ataony merci chips. Rehefa vita zay dia miditra ao amin'ny hôpitaly manara-penitra indray, de ao anatiny ao indray a misy ny consultation na ny fizahana zany ataon'ny dokotera ny merci chips. Dia zay olona voafantiny eo zany maro voafantiny eo de mahazo karatra mavo sy karatra maitso. Ny masamihafa an'le loko dia ny anankiray ho an'ny maso, ny anankiray ho an'ny fandidiana. Dia zay mahazo an'io karatra io zany de sady mahazo koa ny fotoana hoe amin'ny fotoana manahoana izy no miakatra ao amin'ilay sambo. Tsara ho fantatsika fa tsy naretina rehetra akory no afaka raisin'ny merci chips an-tanana fa reto avy izy ireo. Eo no zany ny fivotosana amin'ny tarehy, any hoe raha misy fivotosana zany amin'ny tarehinao dia anisan'ny raisin' zareo an-tanana izany. Ao anatin'izany zany lay ao anatin'io déformation ny tête, ny loha, ao anatin'izany ny resaka tumeur, any hoe ny karazana cancer moa zany eo amin'ny loha, eo amin'ny atoka. Ao anatin'izany ko ny resaka goitre ny amin'ny tenda, ny ORL amin'ny mahakasika ny ORL rehetra zany dia jeren'izy ireo. Eo koa ny fandidiana ny hernie, ao anatin'izany ko ny fanalana ny lipone, ny fanalana ny olatra. Azavaiko tsara izy io raha misy fahamaizana zany, raha misy fahamaizana mahazo ny olona iray ka efa mandalo fitsaboana izy de matetika misy holatra amin'ireny toerana ireny amin'ny faritra amin'ny tenan'ny olona. De io olatra io no didinina any amin'ny mpitsabony merci chips dia miverina ho tahaka ny tamin'ny izy tsy may ny vatan'ilay olona. Ao anatin'izany koa ny ankizy manana olana eo amin'ny tongotra orthopédique zany. Izany hoe ny ankizy ataoko hoe bingo na misy tsy mety zany eo amin'ny tongony na mivilana dia didininy merci chips ireny ahitsiny. Latsaky ny 4 taona averina indray mandeha fa latsaky ny 4 taona zany ny ankizy didina amin'izay lafiny olana ara-tongotra zay. Io zany na tongotra na ranjo ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mahakasika ny vehivavy manokana ny fistule obstétricale zany hoe ny olana mahakasika ny taovan'ny vehivavy dia tsaboin'ny merci chips izany. Ary ny maso, ny cataracte zany ny ptérygion dia anisan'ny tena ho ataon'ny mpitsabony merci chips. Akoatran'izany manana olana aranify, zany hoe marary nify na ininona karazany dia tsaboin'ny merci chips izany. Ya, ohatrany misy manaitra kely moko n'ity sambo hôpitaly ty zany merci chips ny resantsika inona marina le merci chips satria mahita koa hoe Africa merci, inona mahasamy hafa n'izy roa? Ny Africa merci no anaran'le fikambanana iraisam-pirenena. Izy io de tsy miankina fanjakana ary mifototra amin'ny fivavahana ma-kristianina. Ny Africa merci zany ilay organisation, fa ny merci chips kosa ilay sambo hôpitaly. Zay no mahasamihafa an'le Africa merci sy ny merci chips. Eo indrindra iverenako amin'le resaka ona moa zany fisafidianana n'le olona izay hiditra ao amin'le hotsaboana zany. Rehefa miresaka nareo teo misy karazana fitsaboana zay tsy afaka ho ataony zareo nefa raha dinihana zany tatakiny ahoana zay hoe karazana fitsaboana zay hita mazava ho azy zany fa tsy afaka ho entin'ny zareo mpitsabo ao anaty merci chips ho tsaboana. Efa nresahany namana mpiara-miasa moa efa nilasainy teo hoe inavy ny fitsaboana izay ataony merci chips. Raha veriko kely de ny fitsaboana ny maso manao ihany koa ny chirurgie maxillofaciale, manao ny chirurgie reconstructive de le chirurgie ho an'ny vehivavy
dia ny chirurgie générale ary ny chirurgie orthopédique izany hoe izay tsy ao anatin'ireo zany a dia tsy tsabony ny Mercy Ships. Efa misy moa ny fanetanana izay natao ombieny tamin'ny Haino Manjery na ny Haino Manjery paritra teny Toamasina na ny Haino Manjery nasionaly izay nilazaina hatrany hatrany an'izay hoe spécialité any Mercy Ships izay, ka eo indrindra zany mbola anetanana atsika hoe misy moa ny sary izay mifanaraka amin'izay zany ka rehefa tsy ao anatin'le spécialité any Mercy Ships zany a dia tsy raisin'ny Mercy Ships an-tanana ny mahakasika an'izay fitsaboana izay. raha meko ohatra tsotra fotsiny dia tahaka an'izao hoe raha voan'ny gripe ianao na marary tenda ianao a dia tsy mandray an-tanana, na voan'ny tazo ianao dia tsy mandray an-tanana an'izay ny Mercy Ships. Ireo le voalaza ireo zany a no raisin'ny Mercy Ships an-tanana, zany hoe tsy ny aretina rehetra zany. raha mikohaka ianao a dia aza makandry fa lany fotoana fotsiny zany isika raha mandeha makany satria tsy ao anatin'ilay fitsaboana izay. Atreto aloha zany araka ny teninareo teo dia mbola ao Toamasina aloha zany nazo tombotsy voalohany. Rovina kosa zany no an'ireo faritany hafa satria raha ny fahafantarako azy tokony hoe ho an'ny malagasy rehetra ny antony nahatongavan'io sambo eto Madagasikara. Marina zany namana marika ho an'ny malagasy manontolo io nahatongavan'ny Mercy Ships io. Ny port nipetrahan'ilay navire hôpital no ao Toamasina. Akaiky eo no Toamasina ozy no obolana azantsika hoe zay akaiky vilany ozy izy no tratra ny arina dia Toamasina no manomboka azy zany zao, ary efa manomboka Toamasina zao, efa manomboka izy zany zao amin'ny tehinandro teo efa misy miakatra anatin'ny navire hôpital any miatrika fandidiana. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny volana Desambra io ny anjara eto Antananarivo, zany hoe ny fifantenana zany ny hoan'ny marary eto Antananarivo dia atao amin'ny volana Desambra. Mbola tsy afaka milaza daty izay fa lazaina ny andalana eny ihany ny tena fanombohan'ilay fifantenana an'ilay marary zany eo amin'ny hôpitaly Manarapenitra, eo amin'ny digy no atao ny fifantenana izay marary eto Antananarivo. Amin'ny volana Janoary sy Febroary indray mazava ho azy fa ny ekipan'ny Mercy Ships no miakatra makaty Antananarivo manao ny sélection dia tahaka izany koa amin'ny volana Janoary sy Febroary any Toliara, any Majunga, arakaraka ny fivoarany zany ny marary no andehanan'izy ireo. Tsy manakana akory zany raha ohatra ka avy any Antsiranana ianao na avy any Faradofay ianao manana anjara amin'izany fitsabon'ny Mercy Ships anareo rehefa ao anatin'ilay olona le marary voafantina. Zany hoe raha tonga any Toamasina zany le olona reo ohatra avy any Mahajanga izy no any Toamasina amin'izao fotoana zao dia afaka miroso amin'izay hoe fifantenana zay zany. Eny tompoko zay voalazanao zay mihitsy izy any tsy misy fangatahana kariny epokotany hoe ponina eto marina ve ianao fa rehefa tonga any zany le olona ao anatiny na avy izy na avy eto Madagasikara na mbola tsy toriny ary dia raisin'ny Mercy Ships rehefa ao anatin'ilay azo atao ny fitsaboana ho andry zareo. Anampiko an'izay ny gouvernement sy ny Africa Mercy dia manana tanjona amin'izay hoe ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy no ahazo an'ity tombontsoa any fandidiana maimaim-poana ity, ka efa eo ampijerena ny toerana hafa zany eo ampandiniana an'izay zany amin'izao fotoana izao ny Africa Mercy sy ny gouvernement zany hoe tsy ny Antananarivo Toliara sy ny Mahajanga irery ihany zany no mety ahazo tombontsoa amin'izay hoe fisian'ny centre de sélection izay fa eo ampijerena toerana hafa ihany koa zany izay amin'izao. Raha ohatra moa atao katsikady tsotsotra zany tokotokony ho firy zany ireo olona zay eritreretina ahazo fitsaboana amin'ny fahatongavan'ity sambo hôpitaly ty. Nametraka tanjona zany ny Mercy Ships. Io tanjona io tsy hoe ferana ny olona ho tsaboina fa eo koa mantsy ny ataoko hoe ny fahafahan'ny sambo mandray olona sy ny fahafahan'ny mpitsabo
mandray an-tanana n'ilay fitsabona ny tanjona zany dia 700 fandidiana mandritra ny 7 volana io ao anatin'io daholo zany a na lay maso a na lay tongotra na lay ataoko hoe tumeur dia voaray ao anatin'ilay 700 akoatran'izany a 7 fitsabona nify zay zany nitanjona amin'ity 7 volana zay hipetrahan'ny navire Mercy Ships ao Toamasina io. Raha ohatra ka somary détailleko kely a izay isa nomeny namana mpiara-miasa izay de raha ho an'ny fitsaboana maso no resahantsika de manana tanjona ny anao fandidiana 700 ho an'izay olana ara-pahitana izay de tsy ny fandidiana irery ihany fa manome solomaso eo amin'ny 10 eo ho an'ny solomaso protection ultraviolet ary 500 ho an'ny solomaso famakina teny zany hoe ranomaso zay ny totalina de manana tanjona ny andray 7 marary zany ny Africa Mercy makasika an'le fandidiana eo amin'ny zay eo amin'ny tare izay de eo amin'ny 700 fandidiana eo raha ny tanjona ny Africa Mercy de ho an'ny chirurgie reconstructive de manana tanjona ny anao fandidiana 100 ny Africa Mercy de makasika ny ara-panana ny vehivavy ao anatin'izay ny fistule de eo amin'ny 20 opération eo no vinavinainy ny Africa Mercy de ny chirurgie générale kosa moa de eo amin'ny 300 ny chirurgie générale ary ny orthopédique de eo amin'ny 100 fandidiana eo zay izy raha détaillena kely. Rehefa miresaka fitsaboana mantsy matetika de miresaka foana hoe fanarahana marary rehefa vita zay fitsaboana zay tatakiny ahoana kosa ny fanaraha-maso andreo marary misy hoe ny fiaraha-miasan'ny ireo mpitsabo Mercy Ships sy ny ministère fitsaboana. Marina tokoa ary ao anatin'ny fandaharan'asan'ny ekipan'ny Mercy Ships zany mahakasika indrindra ny fanarahana ny marary raha maka ohatra fotsiny zany misy marary no didina ka mila ataotsika hoe mila soin isan'andro de rehefa vita le fandidiana midina makany amin'ny toerana lay antsoina hoe Hope Center izy Hope Center io no ametrahana ny marary alohan'ny akarany ao amin'ny sambo sy aorian'ny fandidiana azy raha mbola ilaina ny fanarahana azy dia isan'andro mandra-pasitranyilay olona dia miverina makany amin'ny sambo mandrakariva lay olona ohatran'izay tso raha ohatra ka hoe marary no didina ny taolany ny tongony zany ankizy zaza dia rehefa manao rééducation izy de miverina miakatra makany amin'ny sambo mandra-pasitrany misy kosa nefa marary zay hoe tsy ilana fanarahana manokana zany fa ny fanafody zay ilainy mandra-pasitrany de avy de omen'ny Mercy Ships avy hatrany de afaka mody le marary io zany arakaraka ilay marary fa tena manao fanarahana ary io mazava ho azy fa iarahany amin'ny ministèran'ny fahasalamana ny mikarakara n'izay resaka fanarahana ny marary zay. Izy moa zany miantoka an'izay ny fiantohana an'izay ny fiantohana an'izay fanarahana azy zay mbola ny Mercy Ships zany hoe izy le mijanona totsika ao Toamasina zany de manao an'izay suivi médical zay de mbola Mercy Ships no miantoka an'izay. Te hanampy fanazavana kely amin'izay hoe Hope Center nyresan'ny namana soery zay ny Mercy Ships tsy le fandidiana maimaim-pona ihany no atolo no atsika vahoaka eto Madagasikara fa manao fanatsarana fotodrafitrasa ihany koa iry zareo raha nyresaky namana soery amin'izay hoe Hope Center na lay toerana
andraisana an'le marary sy hitobiany marary izay dia ao amin'ny hôpitaly manara-penitra no andraisana an'izay a dia ny réhabilitena na no avaozina zany a ny ao ambany riana sy ny premier étage nyo hôpitaly manara-penitra io raha ny tetibola anatsara andry zareo any hôpitaly manara-penitra dia mitetina eo amin'ny 3 hetsy dollar oui na 300 000 dollars dia ankoatran'izay a ny ao amin'ny hôpitaly kely ny Tomasina ihany koa dia mahazo anjara amin'izay fanatsarana fotodrafitrasa izay satria dia ho amboarina izy ireo ao amin'ny hôpitaly kely ny Tomasina zany ho anaovana an'le fitsaboana maso a na ilay clinique ophtalmique dia zany hoe a ny fitsaboana te hiverina amin'le fitsaboana ny ao Mercy Ships maimaim-poana ny fitsaboana ao amin'ny Mercy Ships zany hoe ny fandidiana maimaim-poana ny sakafo ny marary maimaim-poana ary ny suivi ihany koa mandra-pahasalamanao tsara ka hiverina any amin'ny toerana fiavinao zany a dia maimaim-poana avokoa io zany a raisin'ny Africa Mercy antanana itovizana ve zay raha ohatra hoe avy any amin'ny faritany koa le olona ahoana ny mety isy ve le hoe fitatirana an'le olona avy aty ohatra hoe avy aty andrenivohitra ho any Tomasina na avy any amin'ny faritany hafa ho any Tomasina hovaliko zay fanontaniana zay tsara fantatsika zany aloha averina andre mandeha fa maimaim-poana ny fitsaboana ataon'ny Mercy Ships zany hoe le fandidiana sy ny fanarahana ny toerana hipetrahan'ny marary a sy ny manaraka azy misy olona anankiray avelan'rareo manaraka ny marary a ny sakafondreo iantoan'ny Mercy Ships Madagasikara mivelatra be ary anisan'ny atao hoe atao amin'ny teny malagasy de atao vahiny de hoe défi ho atsika ho an'ny olona avy any Faradofay na avy any Androy zay manana anjara amin'izany dia tokony tonga any Tomasina izy raha ny marina ny Mercy Ships zany dia tsy afaka miantoka ny fahatongavan'ny olona any raha lavitra be izy ary eo indrindra no anaovana antso ihany koa amintsika vahoaka malagasy namanyty firenena itya mba hiara hijery an'ireny namantsika ireny a zay mila ka tsy manana an'izay fahefana ahafahany mandeha makany Tomasina raha lavitra be izy efa mijery amin'izany ny gouvernemanta amin'izao fotoana zao a miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka ary anefa dia miantso indrindra koa atsika tsirairay avy a mba handray anjara amin'izany satria fahasoavana ho atsika ny atongavan'ny Mercy Ships eto ary everina fa manana anjara amin'izany ny gouvernemanta ny vahoaka malagasy tsirairay avy fa mandrantanana amin'izy io ny gouvernemanta miaraka amin'ny mpiara-miombina antoka aminy ho hitatsika tsy ho ela ny vokatra zay mahakasika ny fitanterana ny andreo marary avy any amin'ny faritra hafa akoatra ny Tomasina zay ngamba ny tapany voalohany aloha amin'ity fandarantsika ty androany ho jerevantsika eto moa zany hoe ny sary zay mampiseho an'izay fikarakarana ataon'ny Mercy Ships zay tamin'ny fidinana teny an-toerana raha tsika reo sary efa manomboka mizotra miandalana ny fiandohan'ny fandidiana maimaim-poana izay tanteran'ny mpitsabopilatsaka ny sitrapo avy amin'ny firenena maro samihafa efa mahery ny foloandro izay ny tonga tany Tomasina ny sambo lehibe Mercy Ships izay mitatitra ireo mpisabo pilatsaka sitrapo anome fandidiana maimaim-poana ho an'ireo marary eto Madagasikara na dia mbola vitsy aza ireo mahafantatra ny momba ny fanampiana izay atolotry ny sambo lehibe Mercy Ships ho an'ireo marary mila fandidiana eto Madagasikara dia tonga maro ihany koa ireo olona nijery sy ny zany momba ny aretina mahazo azy ireo ny fandidiana ireo olana eo amin'ny tarehy ny ativava ary koa ny tongotra misy fahasamponana samihafa no isan'ny antefan'ny fandidiana voafetra ihany anefa ireo marary izay azo fanampina ny fandidiana maimaim-poana ka ireo hita fa tena sahirana ny sady tafiditra ao anatin'ny fandidiana izay vitan'ireo mpitsabo no mahazo izany natomboka ny voalohan'ny volana novambra izao ny fandraisana tanana ireo marary sy fizahana ny momba ny aretina mahazo azy ireo nahitana karazany indrindra ireo aretina maro izay mahazo ny mponany amin'ity faritra Antsinananosy ity izay niandohan'ny fandidiana teto amin'ny nosy anisan'ireo tonga tety an-toerana indrindra ireto marary ireto Kristela ny anarana dia faniny zaho mahita le arary eto satria mba vita zaho zanako le oranany zany le te andanany eto fananiny izy
rehetra izy voateraka dia fanao karaha zay manantena be manantena za mba ho sitana zany izy zany zany le antony andanany aty. Ireo aretina izay tafiditra ao anatin'ny fahaizan'ireo mpitsabo ihany moa no afaka anaovana fandidiana. Maro ihany koa anefa ireo mponina no tonga teny amin'ny hopitaly be tany Toamasina ny soratra anarana mba ho sotranina amin'ny aretina hafa toy ny homamiadana sy ny aretina mpahazo ny sofina sy ny sifisa hafa. 10 hatramin'ny 20% eo ireo tsy tafiditra ao anatin'ny fandidiana. Nambaran'ny mpitsabo fa tsy tafiditra ao anatin'ny fanampian'izy ireo izany saingy misy kosa ireo aumônier na mpivavaka izay tonga niaraka tamin'ireo mpitsabo nitondra fampaherezana sy vavaka ho an'ireo tsy tafiditra tao anatin'ny fandidiana. Ho amin'ny faritra sasany dia misy ihany koa olana eo amin'ny fanantanterana ny fitaterana ny olona marary ka ilan'ny tompony andraikitry ny Merci Chips fanampiana. Tsy ireo mpitsabo avy any ivelany ihany no latsaka ny sitrapo hanampy ireo marary avy eto Madagasikara fa misy ihany koa ireo mpilatsaka ny sitrapo avy eto an-toerana. Efa manana ny fandaharam-potoanany izy ireo amin'ny fikarakarana sy fandraisana ny tanàna ny olona. Asa goavana no sady ahitam-boka-tsoa ny filatsahana sitrapo raha nambaran'ireo mpanao izany araka ny fanantanana izay nataon'izy ireo. Manomboka ny volana janoary izao araka izany no hanomboka ho tonga eto Andrenivohitra ireo mpitsabo avy amin'ny Merci Chips. Eny ary araka ny nanarahantsika azy teo tao anatin'ireny sary ireny efa mandroso zany ny asa aiza ho aiza firy isan-jato zany zao ny hoe marary efa nitsaboana ary efa miditra anatin'ireo hoe fanaraha-maso an'izy ireo. Araky ny nampafatana teo dia efa tamin'ny 7 volana novambra no nanomboka izay fifatenana an'ireo marary tao amin'ny hopitaly manara-penitra ny Toamasina izay. Raha hijery ny tahanisitsika zany ho an'ny raha leny lahatra eo mbavahady aloha dia mahatratra eo amin'ny 3,000 ny olana lahatra manantena izay hahazo fitsaboana avy amin'ny Merci Chips izay herinandro tsika izao dia 3,000 zany izay le olana lahatra teo ivelany. Araka ny resaka teo dia hoe misy ireo voasafidy raha ohatra ka ao anatin'ilay spécialité any Merci Chips ary misy ihany koa ireo izay tsy voasafidy ka ho an'ireo marary izay voasafidy aloha zany dia mahatratra eo amin'ny 700 eo. Ireo marary voasafidy ireo ndray kosa dia mbola mila jerena ny toe-pahasalamany. Misy zany efa tonga dia hoe apta afaka manao afaka atao fandidiana. Misy le mbola araha-maso izay toe-pahasalamany izay. Fa raha ny resaka an'ireo olona izay nahazo an'ilay karatra mavo, mahazo an'ilay karatra misy rendez-vous hodidina any anaty sambotsika dia mahatratra eo amin'ny 500 eo zany amin'izao le olona efa nahazo an'izay rendez-vous zay. Ity misy teboka ray mbola vitsy mantsy ny malagasy raha jerena zany no samy manatona dokotera amina toe-javatra anankiray mitranga eny aminy. Ahoana fahitanareo zay misy any ve le fahavitriana raha ohatra ianareo mandeha mijery an'le firosin'izay asa izay hoentiny hitsaboana ao anatin'ny Merci Chips zay. Raha tany Toamasina izahay mijery an'ilay fomba fifantenana fisafidianana zany dia gaga izahay fa amin'ny 4 maraina dia fa milahatra be ny olona zany hoe fantatry ilay vahoaka zany fa misy ilay izy aloha anankiray eo ihany koa ny etaeta eo amin'ilay vahoaka indrindra fa leo marary izay hitan'ny masonay izay narahantsika tao anatin'ilay fanadiadiana kely natao teo fa tena hoe misy nefa ela dia ela no mitady ny andran'io fitsaboana io ary mampisaotra an'Andriamanitra ny nahatongavan'zareo eto fa raha ny atao hoe ny fahaizan'izy ireo manao an'izay fandidiana izay dia azo antoka fa iova ny fiainan'ireny olona ireny. Raha atao amin'ny hainao manjely iray izahay nanao fandaharana dia gaga izahay za manokana gaga mihitsy fa lafy valonosy mahafantatra ny fisian'io sambo io tao ny tany avy any Ambilobe, avy tany Betioky, avy any Betroka, avy any Toliara dia Tananarivo Tinambara dia zao efa manomboka fantatry ny olona le izy. Every koa fanentanana zany mila atao mafimafy ihany koa na efa lasa aza ny ekipa Merci Chips mba hanatonan'ny olona indrindra fa ny any ambany vohitra any mpitsabo rehefa misy aretina.
mba hisoroana ny atao hoe fahatarana eo amin'ny fitsapona. Za zany te anentana anao izay mahafantatra ny fisian'ny Mercy Ships sy mahafantatra ny fandidiana izay ataon'ny Mercy Ships. Misy mantsy mpiaramonina amintsika vahoaka malagasy tsy mahafantatra ny fahampahalalam-baovao, tsy malala koa na izany hoe fisian'ny sambo Mercy Ships zany any Tomasina, ka mety hoe anafaka azy ireo amin'ny aretina izay mavesatra aminy. Koa anao izay mahita eny amin'izay misy anao rehetra any, mahita an'izay hoe olona iaran'izay aretin'izay, dia manasa anao tena raiso ny andraikitrao, ampafantaro hoe makanesa ny Tomasina, na ampafantaro hoe misy vahaolana io aretina izay mahazo anao io, zany hoe tsika rehetra mihitsy ny tokony andray andraikitra, fa valisoa lehibe ho antsika eto Madagasikara zany fisian'io sambo Mercy Ships ao Tomasina io. Misy koa mantsy le resaka mandeha indrindra matetika rehefa misy vahiny manao zavatra tahaka tony dia rongatra ny hoe fangalarana tovy fanaovana azy hoe inona ny azonareo azavaina ao anatin'izay tsao izay matetika miely amin'ny fotoana ohatrohatr'izao. Izaho efa maheno an'io tsao io ary gaga tamina hainao manjery ray zany tamina telefona eto Antananarivo no matso hoe mila mitandrina isika fa zay moa meniko tamin'izay hoe ireo zazavery ireo ao anatin'io sambo io, sady nitsika no tamin'ny lafiny ray koa nalahelo hoe isika malagasy fe zany dia tena hoe mora andailana tsaho. Izahay manada miaraka tamina mpanao gazety sy namana vitsivitsy dia nitsidika n'io sambo io, tsy misy tsy hitanay tao. Nitsita dia ny salle de machine zany hoe ao amin'ilay motera be iny moa amin'ny lafin'ny atao hoe sécurité dia tsy afaka niditra tao zahay, fa hitanay daholo tsy nisy nafenony zareo anay ny zavatra rehetra. Raha lazaiko tsotra fotsiny io anatin'io sambo io mba hialana aloha amin'izay hoe ahiahy hoe mangalatra taova ve ilay sanatriny zany Mercy Ships. Voalohany nolazay namana Juliana teo ny amin'ny hoe manana ny atao hoe valeur chrétienne izy ireo, zay zany anankiray tsara ho fantatsika, tsy hoe aloha averiko ndray mandeha io valeur chrétienne fa so misy mieritrina atsika izay tsy kristianina io tsy mahazo miakatra ao, tsy izay le izy, fa ny fotom-pisainana sy ny foto-kevitra nentin'ny Mercy Ships manao ny asany dia amin'ny maha-kristianina azy, zany hoe mijoro amin'ny maha-kristianina azy zany ny Mercy Ships, manao tahaka ny nataon'ny tompo, mitsabo ny marary, manasitrana, manampy ny mpiara-piarinanina. Raha ilaza hoe efa-jato ny isan'ny volontaire ao dia mety ho gaga isika raha olazaina, fa raha le volontaire rehetra ao anie ka mandovoly zany hoe azavaiko kely rehefa ilatsaka ho platsaka tsitrapo Mercy Ships zany izy ireo, nationalité efapolo izy ireo ao, misy isan-karazana zany, misy allemand ao, misy américaine, misy canadienne, misy africaine ao, misy avy any Azia ao. Reo olona rehetra eo dia nandovola ho amin'ny ohatrany hoe ny efitra atoriana ao ny sakafony ao. Raha niditra tao zahay dia gaga fa mahita toeram-pivarotana na Starbucks, zay fatany États-Unis dia mahafantatra tsara atao Starbucks café, misy ao, misy atao hoe tsy haiko lazasy petite surface libre service kely zay ahafahany izy ireo mividy zay ilainy ao anatin'ny sambo. Misy zaza amam-behivavy ao ary misy sekoly ao, satria misy fianakaviana kely mihitsy lasa manao volontariat, zany hoe platsaka tsitrapo dia ao ny zanany, dia rehefa ao ny zanany tsy hoe valy volana zany eto dia mitsangatsangana fotsiny, fa tena misy sekoly ao ho an'ireo zaza ireo, ary misy platsaka tsitrapo mampianatra an'ireo zaza ireo. Hitanay daholo ny salle d'opération anakenina miaraka amin'ny fandriana, nasehony tao ny laboratoire, nasehon'izy ireo tao manana biblioteka izy ireo ao, manana salle de concert izy ao, ary manana misy restaurant ao, ary
tsorona moa fa nasaindreo sakafo tao zahay tena namiahiahinao malagasy a izahay fa tsy misy mihitsy aho sanatriny vavana di ny lela fangalaran'olona ary tena miantso a ary miangavy a ny vahoaka malagasy mba hanadiady mandrakariva alohan'ny amoahana resaka aloha zavatsara zany fa raha tonga eto merci chipsa anao asa soa izy tsy mila tambiny amintsika malagasy izy iraka no ataony eto a dia manao ny asa zay ao anatiny atao hoe iraka mpanaovina na mission mpanaovina azy ireo dia ny fitsaboana andreo malagasy zay manana olana hitatsika atao le karazana olona marary a zay na itotoerina zany atany ivelany afaka ataon'izy ireo raha misy eo akaikinareo eo akaikinao manana olana tahakan'io dia neno izy raha ito taminarivo anao no mipetraka amin'ny volana décembre rendez-vous eo amin'ny hôpitaly manara-penitra ohatrany tiako ampiana kely zay fanazavana am'le hoe fanalana an'le aiay misy mantsy milaza hoe mangalatra olona mangalatra tova sy ny sisa raha ohatra ka ho anao zay ho atao fandidiana tsy haiko ianao ohatra hoe mety sima izy na ohatr'izany dia ny amin'ny vatanao ihany no hoditra amin'ny vatanao ihany a no anamboarana n'zay défaut reconstructive chirurgie reconstructive amin'ny tenanao izay zany hoe tsy maka organe any amin'ny olona na maka hoditra any amin'ny olona hafa fa ny amin'ny tenanao ihany no anamboarana izay dia te hanindry ihany koa za reo volontaire mpilatsaka sitrapo misa efa-jato ireo raha misy ohatra hoe raha tadiavina ho an'ny marary dia ireo volontaire efa-jato ireo ihany a no manome raha maimaim-pona zany manao banque de sang a ao amin'io naviro hôpital io anisan'ny fanontaniana manitikitika any koa hoe rehefa vita le valovolana ahoana ny fomba tondratsika eto Madagasikara zany izay sihatry ny fahasalamana zay eo amin'ny resaka fitsaboana zay mety isy hoe programme ray hipetraka manokana itsika ikarakarana andreo marary eto Madagasikara satria raha jerena mantsy zao a hobetsaka ny marary a hotsaboana eo anivon'io navire hôpital eo merci chips ahoana ny toy any nefany eo tsara fipetraka le fantaninao namana marika akoatran'ny asa fitsaboana zay ataon'ny merci chips dia tsara mampafantatra atsika fa ampanao fiofanana ho an'ireo mpitsabo malagasy zany hoe ny dokotera sy ireo paramédical zany paramédicaux rehetra zay mazava ho azy moa zany fa tsy dokotera eto Madagasikara mahazo an'izay fa hahazo fiofanana manokana amin'ny merci chips zany ny mpitsabo malagasy mahakasika an'ireo fitsaboana izay ataon'izy ireo fandidiana ireo zany ary anisan'ny tombontsoa lehibe ho azotsika zany izy ireo satria maimaim-pona ilay fampiofanana ary everiko fa manana mahazo tombony amin'izany ny malagasy na efa lasa aza merci chips dia hitombo ny fahaizan'ireo malagasy mpitsabo eto ntoerana mahakasika an'ireo ataontsika hoe aretina sy fandidiana zay nanan'ny merci chips spécialisation ireo zay no afaka ambara mahakasika an'io akoatra amin'izany a tsy ihany ko moa zany natonde merci chips eto fa misy koa fiofanana hafa mahakasika ny fiainan'ny olona amin'ny akapobeny na fambolena zany a na fampiofanana koa amin'ny lafin'ny leadership anisan'ny misy tao anatina conférence de presse anankiray a misy tompona andraikitra anankiray vahiny zay nilaza hoe anisan'ny maniry kory zareo zany eto amin'ity faritry ny ranomasimbe indianina ity ihany moa zay vahiny zay nanatanteraka an'izay conférence de presse maniry zany ny fireneny zareo hoe andray anjary any koa mba hitondra ny marariny ao atomasina azo etreretina ve zay ataoko angamba fa tsy hitako zay olana mahakasika an'izay iverina fa tsy ataoko tsy olana angamba zavatra hoe mariny zany fa ny ataoko fotsiny hoe tsy ataoko hoe olana moa zany
fa raha ataontsika hoe avy any amin'ny ngamba iveriko fa lay nosy manodidina atsika zay indrindra no resahana zany a nametraka any izy to tanjona hoe 700 fandidiana ny antony mahatonga an'io zany a de satria lay atao hoe fahafahana manao an'lay asa fandidiana sy ny isan'lay mpitsabo satria marinona fa misy mpitsabo a avy any ivelany rehefa tonga le fotoana fandidiana amina ohatra hoe spécialisation anankiray ohatra ny tongotra de avy any ivelany le mpitsabo io ny tonga eto a manao an'io izy a tapitra io a miverina ny ivelany izy tapitra zany ny volontariana zay no mety ametra ny mety ametra ny isan'ny olona izay voadidy ao everiko fa tsy tena olany zay zavatra zay raha mahafeno ny fepetra mialohany amaraparana atsika ny fotoana fanotaniko anankiray mialohan'ny farany angambany dia rehefa anao an'izay hoe formation zay na renforcement de capacité an'ireo mpitsabo malagasy ireo raha oviana zay no apetratsika ary anahoana kosa indray a ny iainantsika malagasy an'izay raha ohatra hoe ho formina ireo paramédicaux ny dokotera sy ny sisa ahoana nefa ny fotodrafitrasa tataky ny ahoana ny fahafahany malagasy hitsabo tena izay anisany mbola manahirana ihany hoe hatreto marina le fanotaninao tsika manana tsara fa misy ny hôpitaly manara-penitra maromaro nataon'ny fitondram-panjakana teo aloha everiko fa nisan'ny dingana zany amin'ny fanatsarana ny fitsabona ny vahoaka malagasy na ny mahakasika ny fahafahana ny tsabo-tena efa misy ihany leny amin'ny hôpitaly lay atao hoe tsy haiko manambara azy moa milafiny social nasira azy o misy an'izany raha misy marary a manana fahasahiranana de misy an'izay karazana caisse sociale zay ao amin'ny asira zay afaka manatona ny reny ny olona eo am'le refaka amin'ny lafiny am'le formation izy io any mercisips nametraka ny modalitény zany hoe ny fomba natanterahana azy a izy daholo ny olona mazava azy fa ny avy amin'ny ministère amin'ny ny fahasalamana no mandefa ny mpitsabo zay hoe mazava ho azy fa nisan'ny hoe andray anjara ao anatin'lay atao hoe opération na efa nilaza any mercisips fa tsy tena mandray anjara direct mivantana zany ny mpitsabo malagasy fa en tant que assistant atao amin'ny teny baiko zany dia ao anatin'izany lay atao hoe formation zany na ataontsika teo hoe renforcement de capacité lavitresaka tena marina tokoa fa nisan'ny vaindondra rahan'ny fitondram-panjakana ny fahasalamam-bahoaka ary misy antony manokana matoa ny prime ministre lehibe ny gouvernement Takoul Roger dia nandray tanana mihitsy ny ministèren'ny fahasalamana satria nisan'ny ain-dehibe ny firenena raha mahaly vahoaka marary a tsy androso isika mbola lavitresaka ny lavitra zany mezaka atao kanefa efa miroso amin'izany tsikelikely isika everiko fa ny tsirairay avy zany amin'ny asa zay ataotsika sy ny na ny mpitsabo zany na ny marary na ny ministère ny gouvernement de manana anjara amin'izany fanatsarana ny asa fitsabona ny vahoaka malagasy izany mbola isaorana ny ministra ny fahasalamana ihany koa moa ny amin'izay le fahatongavany mercisips eto a Madagasikara izay satria raha tsy resakitsika afa-tsy ireo réhabilitation ana centre ohatrany hoe hôpitaly manara-penitra zao ny ao amin'ny premier étage a de misy fandriana 500 a no apetraka zareo eo zany hoe ireny fotodrafitrasy ireny de mijanona ho atsika eto Madagasikara eo ihany koa ny klinika izay ho avaozony zareo klinika fitsaboana nify a sy ny fitsaboana maso izay araka ny lazaiko teo hoe ao amin'ny hôpitaly kely ny Tomasina de ao amin'ny hôpitaly manara-penitra ihany koa de ireny fotodrafitrasa izay ataon'ny mercisips ireny de hijanona ho atsika eto Madagasikara ary mpitsabo voahofana ny ampiasan'ireny fitaovana ary fomba ireny ampiko kely lay izy teo mahakasika ny fahasalamana io tsika malala tsara fa mandritry ny crise ny dimitaona lasa teo a dia maro ny centre de santé de base nakatona satria tsy naharaka intsony ny fanjakana amin'izao taon'izao niverina ny sokatra ireny ary ny ministèren'ny fahasalamana dia fantatsika fa nanao recrutement indray
na paramédicaux hiasa amin'ireny centre de santé de base ireny ary fanomboana ireny fa hitantsika tsikelikely eo misy ny hôpitaly namboarin'ny gouvernementa sinoa any amin'ny lalana makany mahajanga iny amin'ny akaikin'ny alaka misy namboatratrimo iny atsoatsy izy iny ho vita de hitantsika fa miroso tsikelikely am'izay fanatsarana ny fitsaboana izay ny fitondram-panjakana ny tanjona de hoe mba hanana mba ho voatsabo ara-dalàna manana zo amin'ny fitsaboana ara-dalàna daholo ny malagasy rehetra mbola lavitresaka isika satria fatatsika fa firenentsika vao nivoakan'ny krizy dia tsy mora ny manarina ny vokatr'izay krizy izay kanefa everiko fa ny filompirena erojaoampianina sy ny prime ministre Koloziary ny fitondram-panjakana entin'izy ireo de tena miasa mba hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka ao anatin'izany ty programme ny merci ship zay ty ya mialohany anakatony atsika ny fandarana am'ty alina ity de omeko 2 minitra avy nareo mianada anazava sy anafatra n'ireo mpijeritsika ny tokony fantatra ao amin'ty fandarana asa ao amin'ty programme hoetiny merci ships international ity ya ho atsika vahoaka malagasy izay manaraka ny télévisionna matv efa ho atao masina ny sambo merci ships ty volana novembre ty ny fanaovana n'izay fifantenana izay ao amin'ny hôpitaly manara-penitra koa manasanao ho tonga ao amin'ny hôpitaly manara-penitra ho sélectionné ny merci ships eo ihany koa atsika izay any amin'ny faritany na any amin'ny faritra hafa izay mety hoe tsy anana fahafahana andeha hoany atao masina satria matsy araky ny lazaina hoe misy ny sélectionné de misy ny tsy sélectionné de raha manana aya izany ianao hoe ho voafidy sa tsy voafidy de misy fomba ray ty ahafahan'ny merci ships mijery ny momba anao manokana de alefanao par email alefanao par mail zany misy adresse email izay ho tonony ko eto alefanao ny sarinao alefanao ihany koa ny anaranao de azavainao ny mahakasika ny aretina de azadino asio numéro téléphone anao eo ahafahan'ny merci ships micontacte anao ito ara le adresse email izay ho lazaiko aminareo passion.selection.mg@mercyships.org passion.selection.mg@mercyships.org eo ihany koa ny site Facebook satria efa mandeha de mandeha ny fivoaran'ny teknôlôjia ho atsika tanora jereo amin'ny Facebook ny merci ships de ho hitanareo ny andindiny rehetra mahakasika an'izay fifaniana merci ships eto Madagasikara izay anampiana azy azany te hanentana atsika vahoaka malagasy jereo ny manodidina anao jereo namanao raha misy mananareo ataontsika hoe reo fahavoazana zany ka mila fanodidina dia aza misalasala resao izy naiza misy de resao ny namanao de ampafantaro azy ny merci ships fa ny volana merci ships ny tonga eto mijanona eto Madagasikara manana fotoana nefa koa na izany na tsy zany aza miandry ny andro lava fa tongava rehefa tonga ny fifantenana atao any amin'ny faritra misy anao izy na zy akaiky indrindra anao tongava ento namanao ento ny havanao tongava ianao te hanentana koa izay moa zany aty amin'ny mpikarakara zany primature sy ny merci ships de hiezaka hanome vaovao tsy tapaka amin'ny anao manjery mandrapa mpialan'ny merci ships eto atao mangarahara na ny fifantenana satria malaza mako fa misy koa milazan'izany mantsy hoe efa anatin'ny fifantenana koa efa misy risoriso tena tsy misy risoriso satria mangarahara nanaovana anazy tsy misy vola aloha koa ao anao azavaina tsara tsy misy vola aloha na amin'ny sélection na amin'ny fiakarana any anaty sambo miaino radio mijere gazety mijere télé jereva ny anatin'ny compte Facebook ny merci ships sy ny compte Facebook ny primature fa mandeha tsy tapaka ao ny vaovao mahakasika ny
Mercy Ships. Aza misanasana koa raha misy atao hoe hevitra avy amintsika tsirairay avy zany anatsarana ny fomba fiasa ambarao teneno fa zahay de miaino dia misaotra indrindra ny namana marika sy ny télévision na TV nanasanay mianada ho tonga amin'izao alina izao anazava ny mahakasika ny Mercy Ships ary antenaina fa tsy voalohany izao ary tsy farany koa anaovana izany atao hoe dinidinika mahakasika ny Mercy Ships satria misy fivoarana mantsy izy io amin'ny fotoana manaraka dia tsy maintsy ho avy ihany izahay inona indray ny zavatra mitranga any ho asehontsika indray hoe inona ny zavatra mitrangany amin'ny opération mba tsy ho tompotrano ino sika malagasy mba ho mangarara tanteraka transparence izay no mahakasika an'ity fahatongavany Mercy Ships ity dia misaotra indrindra aho tahin'Andriamanitra iny ary misaotra anareo mianadahy misaotra anao Andriamatoa Zoery Razafindriantsoa misaotra anao Ramatoa Juliana Ratovison nareo moa mpandolo-tsaina amin'ny Prime Ministre ary misahana na manokana an'ity miandraikitra manokana an'ity Mercy Ships ity zay ary no fandaharany fananakatonatsika n'ity fandaharany ity amin'ity aliny zoma fa 7 ny volana novembre 7 ity sorana ihany koa nareo technicianna izay niarana natotosany fandarana tamin'ity androany ity zay ary no masaka azo natolotra misaotra nareo isa-tokantrano nanaraka nay hatramin'ny farany izay manao velomanareo ary manasa nareo hatrany anaraka ny fandarany eto amin'ny fahitalavitra Ma TV veloma ary tompoko